Zany fifanan'izany dia nanomana azy ireo hiatrika ny fanamby takin'ny asa maha-polisim-pirenena, indrindra eo anatrehan'ny fanavaozana sy ny fiavaozana andraisana ankehitriny. Eo ny fiarovana ny olona sy ny fananana, ny fampanajana ny lalàna velona, famerenana ny fahefana tokony ho an'ny fanjakana, fanamafisana ny fitsipika sy ny fahamendrehana, tsy kely soroka sy raviravitanana amin'ny asa sy andraikitra anompo ny vahoaka fa tsy topoy. Nitepaka fahenina amin'ny mahatoakevitra afotoky ny paikady axa stratégique ny ministère ny filaminam-bahoaka amin'izao fotoana izao dia ny fampivelarana ny fahaiza-manao développement de compétences sy ny hahamatianana ny polisy eo amin'ny fanatanterahana ny asany professionnalisation du métier. Na ny andeha ny maneva navoaka ny NIAP ho inspecteur sy agent de police, na ny andeha ny mendrika navoaka ny ENSP ho commissaire sy officier de police, dia samy nanaraka fifanana fototra na formation initiale avokoa izay dingana hirsoana ankehitriny ny fampiakarana ny lentany hifanaraka amin'izay iandrasany zava-misy iainana amin'izao fotoana izao. Fa rehefa perinasa dia takin'ny mahapolisy ny fanofanana mitohy formation continue, fanovozana sy fanavaozam-pahalalana. Hery vonjitaitra ny polisy pirenena, force d'intervention de la police nationale, rantsana iray ity eto amin'ny faritra Atsinanana ity. Ny taona 420 no napetraka ny force d'intervention de la police taty amin'ny faritra Atsinanana. Ny 5 Jolay 2022 kosa no nahavitana ity foibe fibekona eto Viriri Toamasina ity. Ho an'ny FIP aty amin'ny faritra Atsinanana toy ny asa sahanina amin'ny mahery vonjitaitra ny fiofanana arahana saika ny andavanandro mpiainana mihitsy no anarahana an'izany. Ny hery vonjitaitra ny polisy pirenena dia arak'izay ianaran'izay hery vonjitaitra, izany hoe vondrokely anankiray mijoro eo anivon'ny polisy pirenena, miofana polisy, miofana ohatran'ny fiofanana polisy rehetrarehetra ihany izy amin'ny voalohany, fa saingy mahazo fiofanana sy manaraka fiofanana manokana ihany koa mba ho mendrika an'izay hery vonjitaitra ny polisy pirenena zay. Izany hoe mahery vonjitaitra ny polisy pirenena azy zay zany dia somary miavaka kely ny asany raha avitakaina amin'ny polisy andavanandro mahazatra antsika ireny. Fibra zany dia manana ny saka manokana mifehy azy amin'ny mahery vonjitaitra azy. Ny fanana taona dia mafimafy kokoa, mafy lavitra kokoa zany noho ny rehetrarehetra satria mandray anjara izy amin'ny asa isan-karazany. Ny asa rehetrarehetra zay atao ankoatra ny asa ataon'ny polisy zany dia misy fandraisana anjara hafa ihany koa ataon'ny hery vonjitaitra ny polisy pirenena, toy ny ady amin'ireny andeha raha mahery vaika ireny zany, ny ady amin'ireny fampiororona na terroriste moa no afantarantsika azy, ny fakana-keriny kidina pilina, ny dahalo any ambanivohitra sy ny malaso ireny dia andraisan'ny hery vonjitaitra ny polisy pirenena anjara daholo zany. Ary eo ihany koa fiarovana ny firenentsika manokana zany dia ny FIP
na ny herim-vondron-tsaitra ny polisy-pirenena zany dia vondron-kely anankiray afaka mandray anjara mivantana sy misarana sy miantsika an'izay fitazam-batana efa fiainana isan'andro ny rassemblement andraisana baiko sy toromary lalàna mampitsipika amin'ny fehiny asa fa ny fip eto Toamasina dia ny safidy hitodika amin'ilay nahary mialohan'ny atrehana ny tontolo andro. Amin'ny andro rehetra iainana na amin'ny asa izay ataontsika ilatsika n'Andriamanitra satria asa sarotra manahirana asa mety hiatra manainty izany no ilatsika n'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra araka ny teniny tsy mahefana inona raha sarotra aoka ny fiainantsika tsy asaraka n'Andriamanitra amin'ny andro rehetra iainantsika raha mbola misy koa atao hoe anio ozin'Andriamanitra aoka tsy saraka n'Andriamanitra. Constitution, code pénal, loi, code de conduite, code de déontologie, ireo no lasitra iaingana fampiasana ny fitaovam-piadiana ny resaka eto. Ny loi 69/011 natao tamin'ny 22 juillet 1969. Sokajy voalohany Ny arme plus de 9 mm ny calibre. Ny arme plus de 30 kJ ny puissance de feu. Ny arme mihoatra ny olo ny contenance ny boîte chargeur dia tafiditra ao anatin'ny première catégorie daholo zay rehetrarehetra zay. ny sokajy faharoa ny arme de défense fiarovan-teny. Calibre latsaky ny 9 mm, latsaky ny 30 kJ puissance de feu, latsaky ny cartouche ny boîte chargeur. Zay ny deuxième catégorie. Sokajy fahatelo ny basom-borona fusil de chasse. Any hoe calibre ambony fa fusil de chasse le izy, calibre 12 fusil de chasse reny. Misy ny fusil à pompe reny afaka ampiasaina fusil de chasse reny, baikal maromaro ny karazany reny fusil de chasse. Fa efatra ny arme de collection vakiko io. Zany hoe arme natina collection reny. Ohatra hoe reny arme archaïque reny, de arme silex reo. Tsy tafiditra amin'ireo sokajy efatra ireo kanefa misy tokony ho fantatry rehetra ny mahakasika azy io. Efa atao an'izay raha plus de 7 cm ny lame. Ohatran'ity zany dia efa tsy izy. Efa tsy azo nisy ampiasaina. Matra azo ampiasaina reny. Ny alarme reny koa mila autorisation reny. Ina ny arme alarme. Zany hoe manaitra fotsiny izy fa tsisy projectile mivoaka. Fahatetsakelany dia noatraterina teto ny toetra mampihetsika tsy maintsy ananan'ny polisy amin'ny fampiasana ireny fitaovam-piadiana ireny. Code de conduite mitehantsika polisy firenena. Zany hoe ianao tsy afaka mampiasa ny fitaovam-piadiana io raha tsy anatin'ny ordre légal avy amin'ny hiérarchie. Ka ny force majeure ihany tsika mba afaka mampiasa manao recours à la force. Zany hoe mampiasa ny fitaovam-piadiana io. Tsisy hoe tonga dia mahay pasy aho dia tifiriko rehefa nikoraka anahy na hoe tifiriko rehefa nanompo anahy. Dia noresahana ary no hamafisina ihany koa ny antsoina hoe légitime défense na ny fiarovan-tena ara-drariny araka ny voafaritra ny lalàna. Pasy noetin'olo eo mazava ho azy. Riposte izy tsy maintsy mitifitra zany ianao. Raha ohatra ka mitsoka koa olona io fa mamelam-bosina efa tsy anaty légitime défense zany. Izy fasy aminao izy zay dia manatona anao hiagressé anao ny agression ao. Zava zay. Ny olona fa menoté. Tsy hoe fa vao menoté ny olona dia hoe légitime défense dia mitifiriko izy satria nanaitra kely anahy na megodegody anahy. Maîtrise eo izy. Fa tamin'ny fotoana nandalovan'ny fandarana taty atoerana dia isan'ny hofanana ihany koa ny fototra mahapolisy ny polisy ka nisan'ny noresahana tamin'izany
ny sata manokana mifehy azy ireo. Voalohany ny statut général des fonctionnaires fezy statut général des fonctionnaires amin'ny police pyrénéenne. Faharoa ny code de déontologie izay mifehan'ny police pyrénéenne manokana, code de déontologie de la police nationale, ary fahatelo ny code de conduite de la police nationale. Ao zay eo anivon'ny police pyrénéenne dia fomba fiasa tsy maintsy arahana ny fanaovana tatitra amin'ny lehibe izay naniraka. Na io nireusira le mission nanirahana anazy na tsy nireusira, na vita na tsy vita, dia tsy maintsy manao compte-rendu. Fa misy amintsika le raesa le mission nataovana azy tany tsisy mihitsy tsy manao compte-rendu. Amin'ny tanina lehibe indray miezaka manontany hoe nanahoana ty le mission tany, tsisy ninina ka zay le rerantsika zay. Araky ny tomaty misy ny filaminam-bahoaka moa zany misy ny fampitana baiko sy ny fampitana tromarika ihany koa dia ao anatin'ny fanavozana tanteraka tsika so. Isan'izany ihany koa ny fipaheto tomasina zany dia miroso tanteraka ao amin'ny fanavozana ny fomba fiasa. Misy zany fampianarana tsy maintsy atao, famerenana sy fampatsiahivana zay asa zay tokony ataon'ny polisy mandritra ny fotoana iasany eny an-kianja. Satria ny fampianarana moa zany dia natao tany amin'ny école ary mbola averina foana izy ireny. Ohatra ny fampiasantsika fitaovam-piadiana dia baiko sy tomarika avy amin'ny ministry ny filaminam-bahoaka amin'izao fotoana zao ny anarana maso faran'izay akaiky ny fampiasana fitaovam-piadiana. Tsy ampiasampiasana fatany arak'izay itiavana azy akory izy ireny na manahoana ny zavatra trehanao eny an-kianja fa misy lalàna sy misy fepetra misy fehy azy ireny. Isany ampatsiahivina an'ireo polisy atao amin'ny arivonjy-taitra zay lalàna sy fepetra mikasika ny fitaovam-piadiana zay. Fangarantsika zay aloha zany nangeroany isatapatolana anaty fangarantsika ity afaka tapabolana indraytsika ny aona ato anaty ny filaminam-bahoaka ity. Metaka mandrana placy.